fiadanana ho anareo hoe miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tena koriavako malala. Manana hafatra ampitaina amintsika tsirairay indray izy ary milohan'izany dia ndao angatahana ny fanahy masina. Ameno ahy, ameno anao, ameno antsika. Iarivavaka isika. Dia rahalaza voninahitra natolotra ianao ry Andriamanitra rainay malala, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tianay. Mankasitraka anao ny amin'ny fotoana izay hiteninanao aminay mandrakariva, eny mitenena araka ny fombanao. Fananao masina no an'olon-tsaina, ny fananao masina no ampahery ihany koa, ary ahatonga anay hamovo betsaka amin'ny fiainanay. Ny voniny teny izay afafy dia aoka ho tany tsara ny fonay ry Kristy zokinay malala. Dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kena anao izahay. Mankasitraka Jesosy malalo. Amen. Ry havako malalo amin'ny Tompo. Nataon'ny Tompo nanatanteraka izao hafatra izao indray ny tenako ry havako malala. Rehefa nahita sy nandre tatoato fahoriana maro ny fahafatesan'olona akaiky maro ary voaingana ny nisy ihany koa teo amin'ny fianakaviana. Rehefa nandindinika izany ary havako dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo ny amin'ny ao amin'ny jauna fahatelo. Ao amin'ny jauna fahatelo ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tenin'ny jauna amin'ny zanany ara-panahy ry havako dia any Gaio izany. Ry havako malala, izao no ka fantatsika voalohany indrindra. Ireny olona izay nodimandry ireny ry havako dia nahavita ny asany ireny, nahavita ny fihazakazany ireny. Dia tahaka ny olona izay andeha lavitra dia manafatrafatra, mamela hafatra. Fa ireny havatsika ireny ihany koa ry havako amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy ireny dia izao ny tenin'ny Kristy no hafatra havelany izy ireny. Izy ireny mipahirizana antsika dia efa any amin'ilay fitoerana tsara, tena tsara no manompo azy ireny, satria tetỳ tany izy ireo dia feno finoana an'Andriamanitra, feno finoana an' Jesosy Kristy. Dia efa lasa zareo naka amin'ny valim-potiana, lasa zareo nandeha amin'ilay fitoerana efa namboarin'i Jesosy Kristy. Tahaka ny apôstôly izay namela ny hafatra dia ny tenin'Andriamanitra. Dia tahaka izany ihany koa ny hafatra Kristy no averina amintsika ry havako, dia io ilay hafatra tsy manana fifaliana mihoatra noho izany dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ny asantsika ry havako mbola tsy vita, ny antsika mbola tsy vita. Inona no andrasan'ny Tompo amintsika? Inona no hafatra nampitainy ireny mpanompon'Andriamanitra ireny? Dia ny hafatra Kristy. Mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry havako malala, isika ve ry havako, zanaka ara-panahy, zanaka tena zanaka, mba mandeha araka ny fahamarinana, fa izany ilay fifaliana lehibe hony, tsy misy mihoatra izany hony. Ndao isika androany mandinika ny tenantsika, mandeha araka ny fahamarinana ve isika, mba hananana indray tsika ny an-danitra sy hananandreo mpiarabelo amintsika
ireo izay mbola velonaina fifaliana ihany koa sy anana antsika mihitsy ilay fifaliana. Ka ahoana ary no isika? Ahoana ary izany io mandeha amin'ny fahamarinana izany? Ry havako malala, ny fahamarinana dia anisany izay tonono amin'ny vokatry ny fanahy, izany hoe vokatry ny fanahy ny fahamarinana. Ry havako malala, Galatiana 5:2. Inona ihany koa ry havako malala? Ny fahamarinana anie dia tsy iza fa Jesosy Kristy, araka ny teny eo amin'ny Jaona 4:15, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy Kristy sy ny ray Andriamanitra izany dia iray ihany, izao Andriamanitra dia fitiavana voalohany ara. Ny atao hoe mandeha araka ny fahamarinana ry havako malala dia mandeha araka ny fitiavana, fifankatiavana. Didy vaovao no meko anareo Jesosy Kristy dia ny mba hifankatiavanareo. Ndao andiny tena antsika tsirairay avy mifankatia isika ry havako. Dia mety hitendray isika hoe moramora nge le miteny mifankatiava, fa tsy hitanareo nge nataony Ndrianina na Arianina ry havako malala. Ako fatatsika raha mbola tsy haitsika miaraka amin'Andriamanitra ny ry havako malala ka mandeha à contre courant antsika ve izany, à contre sens. Ny rehetrarehetra mirona makary Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra mirona mifanohatra amin'iny. Raha ny lôjika n'olona ry havako malala ka raha manisy ratsy atsika iny olona iny dia normal be fa aleo nga valiana dia amin'izay fatany tsara hoe tsy mety ny nataony fa ahoana ny tompo tia havany fahavalonareo. Tanareo fa mifanohatra be amin'ny fisainan'izao tontolo izao izany, omerano izy, hosotrony fa raha manao izany ho izy hoy Andriamanitra dia manambatra avy anafandohany. Onteny manamarina izany ry havako, manamarina izany anie ny teny eo amin'ny Romanina 12:2. Romanina 12:2, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mataranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrana no marina. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, aza miara, aza mirona amin'izay tiany izao tontolo izao atao. Sarotra sarotra satria ilay courant mihitsy izany no toerina saingy izay ny baiko ny tompo. Ary tsy mamela antsika irery ao anatin'ny fahasarotana izany izy ry havako, fa efa manome ny hery ahafahantsika manao izany. Ry havako malala, ekena tokoa fa tsy mora nataon-dranona raha anaka manina moa no hoe mifankatiava ka zange vonina mifankatia fa ilay olona izany tsy mety. Dia izao ry havako araka ny tenin'ny Petera ao amin'ny Petera 1:4-5, ny fitiavana ry havako manarona fahotana maro. Ny fitiavako ry havako manarona ny fahotana maro. Endre ry havako, raha mba fantatsika moa fa matony ny olona anankiray tena mandratra foana nataony dia satria misy ratra ao anatiny. Ry havako malala, tsaroko ilay zanako nyresaka tamiko nanambara mpiara-mianatra taminy. Ianona ozy izy ao am-pianarana tena tezitra amin'ny daholo ny olona, tsisy tsy azy daholo ny olona fa manao ohatr'izao izy, tena manao izay makamo mihitsy izy ao am-pianarana. Ary indray aman-dreny ary tena miantso mihitsy ny mpampianatra hoe tandremo fa io zaza io manao ohatr'izao. Dia hoy aho hoe zanako normal be nge raha manao izany izy, satria ilay ray aman-dreny tokony haneho fitiavana sy mba hiaro ara ny manao tahaka izany. Izany hoe ilay fitiavana izany no tsampy amin'io zaza io. Fa raha tianareo izy iova dia izao aneho fitiavana aloha izy. Fa hitanareo anie fa miena izany zavatra ataon'izany, miova izany comportement izany. Izany mihitsy ry havako
izay le mandeha tsy manaraka ny fanao izao tontolo izao fa maneho fitiavana araka ny tenin'ny tompo hoe reseho amin'ny sony ratsy, reseho amin'ny sony ratsy. Azontsika ve izany ry havako malala? Ka noho izany andahoarany araka ny teny tompo hoe avaozy manavao ny saina, avaozina ny saina izany. Satria tsika nge mpianatry ny tompo hoe olona tononkira izay hoe mifankatiava ho ny tompo. Izay no hamantarana fa mpianatra ny tompo isika. Ry havako malala, tsy mora tokoa izany hoe misy olona mandreraka be nefa tsy maintsy tiavina izany raha izay no tiany tompo atao. Fa izao ahoana no ahafahantsika manana izany rehefa miaina ilay fitiavan'i Kristy isika koa nge ka tena olona makamy be nefa dia nitiavan'i Kristy nanolorany miaina teo amin'ny hazo fijaliana mba hananantsika hanana ny fiainana mandrakizay antoka fianarana navelan'ny tompo ry havako. Voalohany, dioviny fo. Dioviny fo. Faharoa manarak'izay, tiava amin'ny fitiavan'ny tompo. Reseho amin'ny soniny ratsy. Mangatà amin'Andriamanitra ilay fitiavana izay hery tsy avy amin'ny herintsika, tsy avy amin'ny nofo, tena mifanohitra be ireo, fa hery avy amin'ny fanahy masina. Ahafahantsika manatanteraka ilay baikony dia ny fankatiavana. Izay ny voalohany ry havako malala. Izany hoe ny fahamarina izay tiana andehanana eto izany, miverina izany amin'ilay teny hoe dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarina zanako. Ny asan'ny fahamarina voalohany eto izany ry havako dia ny fifankatiavana. Izay dia ny faharoa ao amin'io epistily